Tukranaivo a baigné dans l'univers de la couture depuis son jeune âge. La passion de la mode l'a habité alors qu'il allait encore à l'école. Et c'est tout naturellement qu'il a emprunté la voie de la création. Mahita ny bebeanay io zany manjaitra dia hitako zavatra ataony dia io dia lasa varindrina dia lasa nanao sary dia lasa nany fianarana ary tsy mifantoka tamin'ny lohako intsony dia mamanay moa tamin'izay gaga dia rideauany trente ohatrany tany no nipotipotehako nataoko création tany voalohaloha zany mbola nanjaitra tanana mbola tsy nampiasa machine mihitsiny a fa ny tanako daholo nanjaitra ny akanjo rehetrarehetra de A à Z tena hoe nanomboka voalohany ka hatramin'ny finition. Tukranaivo a sorti ses premiers modèles en 2019. Dès ses premiers défilés, le style du jeune créateur s'est démarqué. Il adore mélanger les matières. Pour lui, les petits détails comptent. Avant-garde na resaka style minimalisme fa ny anaty détail no tena manindry be na simple ary le akanjo fa ny détail sy ny finition no tsindriana mafy. Tukranaivo avoue s'inspirer des créations de Balmain et de Dolce & Gabbana. Il constate que la mode est une filière qui marche fort bien à l'extérieur. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas à Madagascar. Ny tontolon'ny famoronana eto Madagasikara aloha ny fa raha ny fijeriko azy a dia tena mbola latsaka ambany anisan'ny hoe tena mbola mampalahelo ihany le izy satria matetika ny asan'ny mpamorona malagasy misy manambany. Mais cette situation ne décourage pas pour autant Tukranaivo. Les différents événements de la mode qui se produisent dans la capitale est une opportunité pour lui de s'exprimer. Mpamorona tsirairay mihitsy mila miezaka manandratra an'le vita malagasy sy ny asa tanana vita malagasy.